andro roapolo eo sisa dia higadina kosa ny fetin'ny noely ary efa saiky hita manerana ny Tsena mofo raha ho an'eto andrenivohitra ireo karazana kilalao sy kojakoja maro samihafa fampiasa ho an'izay fetin'ny noely sy anamarihana indrindra an'izay hoe noely izay. Azo lazaina efa tanatin'ny volinandro fety sika amin'izao fotoana izao efa saiky hita manerana ny Tsena ireny karazana kilalao sy fitaovana maro samihafa entina manamarika izany. Ho an'ireo mpivarotra dia saika efa ireo fitaovana ilaina amin'izany no amidin'izy ireo eny amin'ny tsena, tahaka ireo mpivarotra kojakoja samihafa izay efa nampiasaina toy ny tetsan-dravoangy. Nambaran'izy ireo fa mbola vitsy ireo olona tonga mividy kilalao sy fitaovana samihafa ilaina amin'izany, tsy dia nahitana fiakarany ny entana ho azy ireo sady manodidina indray alina ka hatramin'ny 9 ariary ny vidin'ny kilalao. Tahaka izany ihany koa ireo mpivarotra kojakoja anamarihana ny fetin'ny noely. Vidiny nefa ohatrohatriny ahoana? Vidiny izany tena hoe mba sahaza fahefana vidiny fa tsy dia hoe lafo. Nareo sao hoe samy maka entana? Nenay kilalao filipery ataonay. Dia aiza ireny no alaina? Efa misy fangalana izany. Fa isaky niny izy no tena hitanareo hoe betsaka? Kanenay tanareo menay zany tsy le sapin sinoa le hoe na misinoana fa entana filipery fangaro any dia fa zay tsy dia manao sapin foana. Fa ohatrina zao ny andafosanareo an'itony izao? Na 25, 35 dia ilay zany toa hoe fa entana tamin'ny heritaona tamin'ilay entana tokony tonga décembre izao dia tsy tonga décembre dia janvier vao tonga dia sapin sy le inclusion zao dia izao ndraiky. Azo lazaina hoe famorona fividianana ireny entana efa nampiasaina ireny ny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny zavatra hita sy tsapa ihany koa dia mitombo ireo mpivarotra azy ireny eto amintsika ary sika manaraka araky ny vanim-potoana sy ny fety avokoa ny entana izay amidin'izy ireo eny amin'ny tsena. Ho azy ireo dia efa samy manana ny fangalan'ny entana amidiny, misy aminazy ireo ny sotro ny maka izany.